mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity io ity ampitiavana sy ombam-piraritsoa no andraisana antsika isa-tokantrano ihany koa ary ny irariana dia hitombo finoana ary hitombo famatorana fanarana ny kristiana isika. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona ny ora dia hivavaka isika. Deranay tsara indrindra atolotra ianao ny deran'ny laza ny asa sy ny voninahitra misotro anao izay fa mbola menao an'izao fotoana izao indray fa ny mandingana teninao. Aoka tompo hitombo fanantenananao zahay ka tsisy asaraka anay tokoa ny amin'ny fitiavanao. Tonoana sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe ny fitsarana mandritra ny arivo-taona. Omaly sika efa ndresaka mahakasika azy ity sy ny tiana ao ambara amin'ny apokalipsy toko fa 7 sy ny 20 mandritra ny arivo-taona ny olona marina dia hanana fahafahana hijery mivantana ny rariny sy ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fomba namahana ny olana fahotana. Iza ny tsy manana fanontaniana ny tanin'Andriamanitra momba ny zavatra maro? Sa aloha anisan'ny tena manana. Amin'izao fotoana izao mandritra ny arivo-taona any an-danitra dia ho afaka metraka an'ireo fanontaniana ireo ny voavitra rehetra. Raha misy olon-tiana na namana akaiky tsy eo an-danitra dia hanana fahafahana takatra bebe kokoa ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ny tsirairay avy amin'ny fomba vaovao, amin'ny fomba mahery kokoa noho ny hatramin'izay. Ny voavitra dia hanararoatra an'ireo fahafahana mahery nomen'Andriamanitra mba hamonjena ny olona rehetra izay niaina hatramin'izay. Ho takatr' ireo fa ny very rehetra dia tsy hahitan'ny lanitra noho ny fandavany manokana ny Kristy. Amin'izay fotoana izay ihany no hanambaran'Andriamanitra ny fitsarana farany momba ny very dia ny fahafatesana faharoa izay fandringanana mandrakizay. Nandritra ny arivo-taona, Satana dia tsy hanana olona haka fanana ahafahana hofitahana. Izy sy ny anjeliny irery no hieritreritra ny vokatry ny fahotana mahafaty. Amin'ny faran'ny arivo-taona dia hatsangana maty ny ratsy fanahy maty mba hiatrika amin'ny fitsarana sy handray ny valisoa farany azony. Amin'izao andro izao Satana dia manana tafika lehibe mpanaradia ary na dia niaritra faharesena ny fanimby tao anatin'ilay aty lehibe azy izy dia nahazo fampairezana rehefa nahita ny vahoaka betsaka very. Mbola tsy vonona ny ampitsahatra ny fikomiana izy dia hivoaka mitaka an'ireo firenen'ireo. Andrisika azy ireo hanao ezaka lehibe farany Satana mba hanonganan'Andriamanitra sy hanorina ny fanjakany manokana. Ny teny hoe goga sy mahagoga dia ampiasaina hanehoana ny Satana sy ireo tsy voavitra amin'ny vanim-potoana rehetra. Hodidin'ny Satana sy ny mpanaradia azy ny tombon'ny olo-masina sy ny tanàna masina. Amin'ny faran'ny arivo-taona dia tsy ny ratsy fanahy rehetra ihany no hatsangana fa ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao koa dia hidina avy any an-danitra ho ety an-tany. Hiaina sy hiara-manjaka ny Kristy ao amin'ny Jerosalema vaovao ny olona masina mandritra ny arivo-taona any an-danitra ary amin'ny faran'ny arivo-taona dia hidina ety an-tany ny tanàna miaraka amin'Andriamanitra, Jesosy, ny anjely ary ny voavitra rehetra hanatrika ny ady farany amin'ny ady lehibe ny rehetra dia toy izany no hahafoana ny ota indray mandeha. Ireko dia mba ho anisany miaraka amin'ny Jehovah isika ka hiaraka hidina amin'ilay Jerosalema vaovao, ilay tanàna masina izay andraindrantsika fantatra ka ho foana tokoa ny tebotebo sy ny ahiahy rehetra, ny ratsy rehetra satria efa voazon'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao zahay ny amin'izany tenao izany. Misaotra Tompo izay mananateraka ny famonjenao hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa izay miampiazona anay amin'ny teninao dia aokany izay tsirairay avy izao tsisy ho latsaka andarana fa hifampiarahaba tokoa tonga ao amin'ny fanjakanao aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao.